Miobeany Jehovah ary tany rehetra, manompoany Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesy eo anatrehany amin'ny fihobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Andriamanitra ô, mbola faly misaotra anao izahay no nanomezanao anay an'ity sabaty ity. Meteza anao hiaraka aminay mandritra izany sabaty izany. Saotra Jesosy ô, amen. Amin'ny mpifaliana indray no hiara-pananao na tratra izao sabaty izao. Tiako ny arahaba misava lalana na hatrara ny 17 taona ny orenany izany fikambanana izany. Mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra.
Sao dia manasanao handray ny baibolinao ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Jaona 6:6. Jaona 6:6. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misy zazalahy aty manana mofo vary orte 5 sy hazan-drano madinika 2 fa ho ampiana moa izany amin'izao olona betsaka izao. Ho tahinana izany teny izany ahasoantsika rehetra. Amen. Manasanao hivavaka mandohalika. Andriamanitro, mbola faly misotronao izay efa mbola nitahinao tamin'ny iny maninitra hatr'izao sabaty izao indray. Andriamanitro, hiatrika n'ity sabaty ity izay aoka ity sabaty ity mba ho sabata feno fifaliana amin'izao journée mondiale ny explo izao. Ianao Andriamanitra no ame fahasalamana anay ahafahanay miatrika ny sabatanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no tanafavaka. Amen. Izao tsika dia tonga eo amin'ny fampofivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny habavolony. Koa noho izany dia manasanao handray ny fanatitra izay efa nomaninao ary hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka mangina. Mahandro mpisavalalana antsika androany dia andehantsika hijery tantarana tovolahy mpisavalalana anankiray. Nisy tovolahy anankiray nanam-pandriana izy nanolotra fanatitra sy habavolona an'Andriamanitra kanefa izy dia tsy nanana fahafahana amin'izany satria dia sahirana tokoa ny fianakaviany. Dia nieritreritra izy, inona re no ataoko inona mba tokony ataoko mba ahafahako manolotra fanatitra sy habavolony ho an'Andriamanitra. Nahita hevitra ary izy, nanana akoho anankiray izy dia nanapa-kevitra izy fa andeha hamidiko ity akoho ity. Rehefa lafo izay akoho izay dia ny zavatra nataony voalohany dia nanala ny habavolony ary nanokana vola izy atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Nagaga nefa fa rehefa taty aoriana dia izay vola izay dia nitombo be dia be. Araka ny voalaza ao amin'ny Malaki 3:10-10, vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izao hitoetra amin'izany aho hoy Jehovah tompony maro. Raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo dia ampidinako fitahiana mananambyampy ho anareo. Noho izany, ry mpisavalalana namako dia androany dia manentana antsika mba hanome ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra satria ampitombo fitahiana izay voraintsika izany. Andehantsika hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitro, sotranao izay fa mbola nomenao indray an'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao izay dia mangataka aminao mba hanomezanao anay toetra manome ny tsara indrindra ho anao. Ary mangataka aminao koa izay mba hamelanao ny helikay raha toa ka ny zavatra tsy nety nataonay. Amin'ny anaranao ny rika sangatahaka izany vavaka izany. Amen.
Miarabantsika rehetra natratry ity sabaty ity, indrindra fa ny mpisava lalana. Alohan'ny hanombohako ny toriteny ho any ankizy dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra omeo fahendrena izay ankizy hiaino sy hampiatra izay lesona ianaranay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ilay tavoahangy vaky. Edmond ankizy dia mpivarotra any amin'ny pharmacie anankiray, nanana namana atao hoe Jack izy. Io namana io dia tia mizara momba an'i Jesosy izy. Nefa mampalahelo ankizy, rehefa miresaka momba an'i Jesosy zareo dia tsy te hihaino akory Edmond. Mihomehy fotsiny izy rehefa mba miresaka momba an'i Jesosy. Indray andro dia nisy tovovavy kely nividy fanafody tao aminy. Rehefa niditra tao ilay tovovavy kely dia nilasa fa marary mafy ny reniny. Nanangona ny fanafody izay ilaina rehetrarehetra Edmond dia nomeny an'ity tovovavy kely ity. Rehefa lasa nefa ity tovovavy kely ity vao tonga sainy Edmond fa pozina mahery vaika no nomeny azy. Natahotra izy rakizy, dia rehefa natahotra izy dia tonga saina tampoka hoe inona moa no lazain'i Jack momba an'i Jesosy. Nanomboka nandohalika izy dia nivavaka tamin'ilay Jesosy tsy fantany akory izy rakizy dia nivavaka izy hoe engane iny pozina mahery vaika iny mba tsy avoan'ilay ren'ilay ankizy vavikely. Tsy tapitapitra izay dia tonga io ankizy vavikely io sady nitomany izy. Niteny izy hoe azafady tompoko, sao dia mba afaka soloina ilay fanafody fa nihazakazaka dia nianjera dia vaky. Faly i Edmond rehefa naheno an'izay. Tonga dia tsy nisalasala izy, niteny hoe tsy maninona ka, ao fa soloiko. Tadidiny Edmond rakizy ny zavatra nitenen'i Jack hoe mamaly vavaka Andriamanitra. Namaly mivavaka tokoa Andriamanitra teto satria araka ny teneniny ao amin'ny Isaia 5:20. Isaia 5:20 manao hoe dia ho tahaka izany koa ny teny aleoko ny vavako, tsy verimaina foana aty amiko izy raha tsy efa nanatanteraka izay sitrako sy nahatratra ny tanjonana rahako azy. Izany hoe ny teny fikasan'Andriamanitra rakizy dia tanteraka amintsika rehefa angatantsika am-pinoana. Hiaraka hivavaka isika rakizy. Andriamanitra tanteraha aminay ny teny fikasanao, engane izay mba hahay hatoky anao sy hino anao hatrany.
Izany ny riko sy natako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. See
Ry mpisava lalana namako, am-pifaliana indray no hiara-bako antsika nahatratra izao sabata izao. Sabata izay natokana ankalazana ny 17 taonan'ny nitsanganan'ny klioba mpisava lalana. Andro lehibe tokoa izany. Ny lohahevitra izay voizinao anatin'izany dia manao hoe mandeha miaraka amin'i Jesosy. Nefa mialohan'ny hitondrako ny tenin'Andriamanitra dia mangataka anao hanondrika lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra, raha ihain'ny teninao izahay dia meteza hiaraka aminay, fanano masina, hirotsaka aminay tsirairay avy ka hanazava ny sainay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Amin'ny mampisava lalana antsika dia anisan'ny zavatra tsy maintsy ataontsika ny miera amin'ray aman-dreny rehefa misy toerana alehantsika na rehefa misy zavatra ataontsika. Matetika ny ray aman-dreny dia mametraka fanontaniana amintsika foana. Ohatra hoe rehefa andeha hijery tele isika na hilalao amin'ny internet na andeha hivoaka hiaraka amin'ny namantsika dia mametraka fanontaniana foana ry zareo hoe amin'ny firy tsika mody, iza no miaraka amintsika any, na koa hoe mahasoa antsika ve no mijanona any. Tsy salasalana fa mampanahy ny ray aman-dreny ny namana miaraka amintsika. Matetika ry zareo dia mampiasa oham-pitenenana. Ohatra hoe lazao ny namanao dia ho lazaiko aminao ny toetranao, na koa hoe tandremo izay olona iarahanao fa tsika mahita ny ivelany fa tsy mahita ny fo. Azo antoka fa rehefa miresaka momba ny klioba misava lalana nefa isika dia matetika manaiky foana ny ray aman-drenitsika satria nahoana ary. Fantatry ny ray aman-dreny ny laza tsara ananan'izany klioba izany. Fantatry ny ray aman-dreny ny zavatra sy ny programa izay miseho anatin'izany. Fantatry ny ray aman-dreny ny namantsika ary fantatry ny ray aman-dreny ihany koa ny mpitarika antsika. Ao amin'ny Baiboly dia misy tantara mampieritreritra anankiray. Izay tantarana tovolahy kely anankiray izay tsy maintsy nangataka lalana tamin'ny ray aman-dreny ihany koa izy. Tsy izany tantara izany fa ilay tantaran'ilay tovolahy sy ny mofo sy hazan-drano. Tena marina dia ity tovolahy ity tsy dia voaresaka firy fa ny fahagagany nataony foana no tena zava-dehibe. Asaiko ianao hijery ny Baibolinao. Hijerinao ny filazantsara ny Jaona 9:1-5:10. Jaona 9:1-5:10. Ao amin'ny 5:7 no tena tiako zaraina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy zazalahy aty manana mofo vary hordea, misy ny hazan-drano madinika 2, fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao. Mino aho fa misy amintsika mitovy fotoana amin'ity tovolahy ity, ary raha ohatra hoe efa nisy klioba misava lalana tamin'izany dia anisan'ireo manao folara mavo mitovy amintsika ihany koa ity zazalahy ity. Milaza ny tantara fa sahiran-tsainy Jesosy tamin'io fotoana io satria maty voaingana i Jaona mpanao batisa. Nandeha niampita tendrombohitra, niampita ranomasina Jesosy dia nakany tendrombohitra niaraka tamin'ny mpianany izy. Rehefa reny olona fa niaraka tamin'ny mpianany izy dia marobe ny vahoaka nanaraka azy ireo. Tany Jesosy dia nanasitrana aretina. Fantatrao ve fa tao Genesareta no nanasitrana ny marary rehetra? Jereo nilazain'i Marka 9:5-10 sy 5:10. Marka 9:5-10 sy 5:10 izay manao hoe ka niazakazaka tamin'izany tany rehetra izany ary nitondra ny marary tamin'ny fandriana ho amin'izay ireny fanotoerany. Ary nataiza no nidiran'i Jesosy, natao amin'ny vohitra, natao amin'ny tanàna, natao an-tsaha dia nipetraka teo an-kianjan'ny marary. Ary ny olona nangataka hanendry na dia ny somotra viavin-dambany ihany aza ary sitrana izay rehetra nanendry azy. Tsy salasalana fa nilazan'i Jesosy no nahatonga ny olona nanaraka anazy. Nasarika ny olona ny toetran'i Jesosy sy ny zavatra tsara nataony. Amin'izao androntsika izao dia mitovy ny tamin'ny andron'i Jesosy ihany. Betsaka ny olona marary, ny aretina, ny mila fanasitranana avy amin'i Jesosy. Na dia zazalahy
no resahana eto izany hoe izay mitovy amiko sy anao ihany dia nila nangataka sy nihera tamin'ny ray aman-dreny izy, nangataka lalana tamin'ny reniny izy vao afaka nandeha nanaraka an'i Jesosy, izany hoe hifanivony izy amaly fanontaniana maromaro. Toy ny taloha ihany ny amin'izao manahy mafy no momba antsika ny ray aman-drenintsika, na dia matoky tena ary sika hoe efa mahay mikarakara teny sika. Betsaka ny ray aman-drenintsika no tsy manome lalana antsika mandeha mivoaka. Na izany aza dia toerana mety amin'ny tanora ny klioba misava lalana, satria ananan'ny ray aman-dreny fahatokisana izany klioba izany, manana ny maha-izy azy ny klioba. Ary fantatry ny ray aman-dreny ny zavatra ataontsika any, ny zavatra ianarantsika any, ny fivoriana izay atrehantsika any. Manana tombontsoa be izao sy anao misalotra ny folara mavo na ny fehitenda mavo izay anaovantsika. Rehefa manao ny fanamiana manko isika dia tsy mijoro amin'ny mampisava lalana antsika ihany, fa mijoro ihany koa ho vavolombelon'i Jesosy. Sako eto ny manamafy fa nafantatra ny lazan'i Jesosy ity renim-pianakaviana ity, izany no nahatonga ny zanany nalefa ny nanaraka an'i Jesosy. Alefy sara an-tsaina nge ny zava-niseho hoe ny fotoam-ponao ny andeha hanaraka an'i Jesosy. Namanao nandeha tany daholo, ianao nefa tsy mitovy amin'ny namanao fa ny reninao dia tsy afaka nandeha nanaraka anao, izany hoe mila nihera tamin'ny reninao ianao ahafahanao mandeha any. Fotoana maromaro lasy izay dia nisy lasy izay tsy maintsy ho hatrehako. Ny olana nefany nasositra dia nisy fanadinana izay ho hatrehanay ka tsy maintsy mila alalana tamin'ny ray aman-dreniko aho mba ahafahan'zareo manoratra taratasy any am-pianarana dia ahafahako mandeha any. Efa azoko sara an-tsaina sahady ity tovolahy kely ity nihera tamin'ny reniny sy nilazan'ny reniny hoe mandehana anaka, mandehana miaraka amin'i Jesosy, mandehana fa ho voavonjy ianao, mandehana dia mitoera aminy. Rehefa niresaka tamin'ny ray aman-dreniko ny mpitarika ny mpisava lalana tamin'io fotoana io dia nanaiky ny ray aman-dreniko ary namelana handeha. Hoy zareo tamin'izay hoe mandehana dia mahita fahafinaretana sy fifaliana miaraka amin'ny namanao ianao. Ny Jaona 4:9 dia milaza amintsika fa noentina teo amin'i Jesosy ity zazalahy anankiray ity, mba azontsika sara an-tsaina ve izany ho an'ireo olona be dia be ireo dia ity zazalahy ity irery no nanana mofo sy hazan-drano, nanana sakafo hoentina teo amin'i Jesosy dia nentina teo amin'i Jesosy izy. Nanaiky ny andehanan'ilay zazalahy ny reniny satria fantatry ny reniny ny toetra tsara nataon'i Jesosy, nananan'i Jesosy. Na dia milaza ary ny baiboly fa maneho firaisan-kina ny zavatra nataon'ity tovolahy ity dia manokatra ny saintsika ihany koa izany tantara izany mba hanorantsika tena ho an'i Jesosy sy hanarahantsika an'i Jesosy. Mila manaiky isika ny ampiasain'i Jesosy satria rehefa manaiky ampiasain'i Jesosy isika dia mahazo fitahiana ny olona manodidina antsika sy ireo fianakaviantsika. Toy nyity tovolahy ity izao naniry andeha hanaraka an'i Jesosy izy dia olona marobe no nahazo fitahiana tamin'izany. Mankalaza ny 770 taona nijoroana ankehitriny ny klioba misava lalana. Dia ilaza aminao aho fa manasa anao Jesosy hanaraka anao, manana fanasana aminao izy, tsy ny hamonjenao lasy ihany, tsy ny andeha hamonjenao kampore, fa ny tanjony lehibe indrindra amin'izany klioba izany dia ny hanoranao ny fiainanao ho anazy, hanaiky azy ho mpamonjy ny tenanao. Maniry araka aminy ve ianao? Raha ohatra maniry araka aminy ianao dia inona mahatonga anao tsy miteny hoe andeha aho hanaraka an'i Jesosy? Inona mahatonga anao tsy manolotra ny tenanao amin'ny ranon'ny batisa? Raha eny ny valin-teninao dia hoy aho aminao hoe mandehana miaraka amin'i Jesosy.
sayoko ny vavako atramin'ireo sofiko satrana ny asy sy mananavitrahanao soloy abaozy anoanao itokiko yanao irerire no aoka ho mpanjaka Etea rerato manolo tena hoana kanefa tsy ato izay anao misitraka ny foko raisona irakitra miny fona intia anao miasana Andriamanitro, mbola faly misaotra anao izahay noho ny teny izay nomenao anay tamin'ity maraina ity. Ampio izay Andriamanitro mba ho mpisava lalana mahatoky sy ho mpisava lalana manara-dia anao foana. Amin'ny anaranao ny riko sangatahaka izany vavaka izany. Amen.